Tesalonianina voalohany, toko 9. Koa satria tsy haritra intsony dia nalehonay nilaozana irery tany Atena. Ka nalefanay nankaty aminareo i Timoty, rahalahinay ara-pinoana sady mpiara-miasa aminay ho an'Andriamanitra amin'ny fitorianany vaovao mahafaly momba ny Kristy. Nalefanay i Timoty hampiorina sy hampahery anareo amin'ny finoanareo, mba tsy hisy hiontsina ianareo amin'izao fahoriana mahazo antsika izao, satria ny tenanareo mahalala fa voatendrin'Andriamanitra ho diavintsika izany. Fony mbola taty aminareo izahay dia efa nilaza fa tsy maintsy hampahoriana isika, ary dia nitranga izany araka izay fantatrareo. Koa satria tsy haritra intsony dia nalefako i Timoty hahalalako ny finoanareo. Nanay aho fandrao voataonan'ilay mpakafanahy ianareo ka ho verimaina ny nikelezanay aina. Efa tafaverina aty aminay izao i Timoty avy taty aminareo, ka nilaza vaovao tsara taminay momba ny finoanareo sy ny fitiavanareo. Ilazany koa izahay fa mahatsiaro tsara anay mandrakariva ianareo sady maniry mafy ny ahitanay toy ny anirehanay mafy ahitanareo. Noho izany, na dia tery sy ory fatratra aza izahay dia nahazo hery noho ny aminareo. Ny finoanareo no nampahery anay, fa velona izahay ankehitriny satria mamahatra tsara sy mifikitra mafy amin'ny tompo ianareo. Inona re no saotra azonay havaly an'Andriamanitra noho ny aminareo, noho ny hafaliana be dia be omenareo anay sy tsapanay eo anatrehan'Andriamantsika? Mangataka mafy aminy andro aman'alina izahay mba hifanatry tava aminareo sy hameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo. Izy izay Andriamantsika sady Raintsika sy Jesosy Tompontsika ane hitaridalana anay ho aty aminareo. Ny Tompo ane hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ho tahaka ny hitiavanay anareo. Dia hampiorina ny fonareo izy, ka tsy hanatsiny sy ho masina eo anatrehan'ilay Andriamanitra Raintsika ianareo amin'ny andro hiavian'i Jesosy Tompontsika ho toy ny izay rehetra voatokana ho azy.